toy izao indray ny vaovao mahakasika n'ilay rivo-doza fitia tamin'ity alina ity. Dépression sur terre moa zany no fiantsoana azy amin'izao fotoana izao any amin'ny district-n'Ankasibe no misy ny ivony tamin'ny 10 ora alina teo any amin'ny commune Antakavana Fatranalamanga zany. Ny rivotra miaraka aminy mihena hatrany satria dia manodidina ny 520 kilometatra isan'ora ary misy tafiotra hatrany amin'ny 570 kilometatra isan'ora manakaiky ny ivony mety somary tanan'izay 570 kilometatra isan'ora izay amin'ny ankapobeny na amin'ny tapany avaratra zay na ho an'ny ilany atsimon'ny ivonyty rivo-doza ity. Ny orana ihany koa dia mbola mitohy hatrany ao anatin'izay ho an'ny tapany avaratra Madagasikara, ho an'ny avoantany indrindra ary ny any amin'ny faritra avoany atsinanany nosy. Ny kisaka mianatsimo atsinanana hatrany izay ary mafaka hatrany amin'ny 20 kilometatra isan'ora, tsy dia nisy fivana zany izay afanganam-pandeha izay tao anatin'ny adiny enina lasa izay. Mahakasika n'izay mety ho lalan'izay sy ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao dia miova ho toy izao ny filazana loza mahakasika n'ity rivo-doza fitia ity. Filazana fahamelona miloko manga ho an'ny faritry Melaky, Boeny sy Betsiboka tsara ho mariana hatrany ao anatin'izay filazana miloko manga izay, fa mbola mila mitandrina hatrany zany ny vahoaka na ny mponina amin'ireo toerana zay avy nandalovan'ity rivo-doza ity satria dia mbola misy hatrany ny loza mety hitranga toy ny fiakaran'ny rano, ny fitsahan'ny tany sy ny fahatapahana andrin-jiro, eo ihany koa ny sanatrian'izany fahatapahana hazo ka mbola mitera-doza izany. Filazana loza manana miloko mavo kosa ho an'ny Bongolava sy Analamanga ary filazana fanairana miloko maitso ho an'ny faritry Itasy, Alaotramangoro ary ny district-n'Ambatolampy. Ireo zany aloha no fatra sy district mahazo ny filazana loza mahakasika n'ity dépression sur terre fitia ity. Ny vinavina dia mivoaka an-dranomasina amin'ny rapitso Voamaraina be ity rivo-doza ity, any amin'ny district Vatomandry ihany moa no mety hivoany any an-dranomasina ka mbola manakery hatrany zany ireo filazana loza. Misy ihany koa ny filazana mahakasika ny Abetsahana Rotsakorana izay efa nalefa avy teto amin'ny sapan-draharaha famatany toetry ny andro tamin'ity anio ity, mbola mitoetra avokoa izany rehetra izany ka entana hatrany ny mponina rehetra amin'ireo toerana izay navoaray ny filazana loza mahakasika ny rivo-doza. Eo etsy andaniny ihany koa ny filazana fampitandremana mahakasika n'izay Abetsahana Rotsakorana izay. Izay indray no azo nampitaina tamin'izao alina izao, mbola manome vaovaonao hatrany zay any amin'ny rapitso Voamaraina be ny fotoana manaraka.